Fanokevitra samihafa manoloana ny fanendrenany Prime Ministre vaovao Prime Ministre lehibe ny gouvernement manamafy ny fahavononany iara-iasa amin'ny Prime Ministre voatendry ankehitriny ny vondrona ARD izay nitondra fanamariana ihany koa makasika ny fanononana ny Alliance Damodivona ny anaran'ny ARD tao anatin'ny fanambarany farany teo. Ny ARD moa zany zay alavaina amin'ny teny gasy ny hoe arony demokrasia dia vondrona panao politika na antoko politika io na fikambanana na olotsotra ka noho izany misy birao ao izay manapa-kevitra an'izay tokony lalana ho diavin'ny ARD. Anisan'ny voatonotony ny plateforme ny ARD tato inona no azo marina tokoa zany ary gagagaga ary zahay satria ny ARD moa zany na ny fikambanana zany na ny vondrona parlementaire zay ahitana ny solombavam-bahoaka dia tsy ao anatin'io plateforme Ambodivona io. Ny ao zany de isan'ny filohan'ny ARD de ny docteur Jean-Louis Robinson ary afaka amin'ny teny tokoa izy satria zay ny maha ARD ny ARD raha miandrahandra demokrasia zahay de afaka amin'ny teny daholo kanefa kosa eo anivon'ny ARD de fa tapaka fa tsy mankasitraka an'ny fiarahana sy iny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha an'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ka izahay moa efa nanapa-kevitra talohan'ny anendrena an'ny Prime Ministre Andriamatoa Général Jean Ravelonarivo fa izy no ho atolotra ary porofony zany ao anatin'ny lista zay misy any amin'ny anteny mera-pirenena dia misoratra eo na ny filohan'ny groupe parlementaire ARD de manolotra ny président Prime Ministre Jean Ravelonarivo io no anarana tapaka tao amin'ny birao anay ary ny député dimy manaraka eo ambany eo sonian'ny izy rehetrarehetra fa Andriamatoa Jean Ravelonarivo no atolotra ka nahagaga anay ihany matoa nisy ny tao amin'ny Carlton moa zany conférence de presse nangataka moa zahay iona amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary io fionana io ahafahanay manazava inona ny antony ary tapaka sy dinany hoe mety ve io olona natolotry ny député anay io kanefa moa efa lasa iny fanendrena ny Prime Ministre iny ka vombaika mety aminay satria ny anarana mitovy ka tsy misy tsy hitanay zay ratsy amin'izany ary mbola manohy ary manamafy eto zay ny fahavononana hiara-miasa amin'ny gouvernement amin'io tsy fotoana ny fiantsina intsony zao fa fampiavanana moa no andrandraina ka noho izany le fikambanana zay ahitana firehana maro ato amin'ny ARD dia miady amin'ny fahantrana no ataony miady amin'ny kolokolo no ataony fa tsy miditra amin'ny adila politika mitady vahaolana ara no atao ny firenena mila fitonina ny firenena mila gouvernement marotoerana tsy anjaranay akory no andeha iady na hitady seza tsy fotoana ntsony zao fa ny vahoaka ihany no jerevana zay vahoaka mijaly am'izao fotoana zao io misy dibondrano sasany misy maty ny mpiray tanindrazana amitsika ka zany no atao vaindroan-dara aloha am'izao fotoana zao